Jeritodika mikasika ny fiaraha-miasa eo amin'ny Vatican sy ny firenena malagasy sy ny fihavanana. Nisongadina nandritra ny fihaonan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny Papa Iray Masina François tany Vatican. 7 hatramin'ity volana jona ity ny isan'ny andiam-balala novonoina. Afa-po tamin'ny asa vita ireo tompona antoka tamin'izany ary tsy misy ahina no mikasika ny tsy fahampiana ara-tsakafo hoy ny ministeran'ny fambolena. Voaporofo ara-tsiansa fa miaro amin'ny aretina Alzheimer ny filalaovana ny jeu d'échec. Izy io izay tafiditra tsara ao anatin'ny fikolokoloana ny saina na ny exercice cérébral. Mbola mijanona ao kilalaon'ny olom-bitsy nefa ny échec araka ny fanadinana natao. Latsaka ny valisanjaton'ny malagasy no efa nandresy na eny ny hoe échec raha toa ka latsaka ny raisanjato no milalao izany. Ny antsy Priny Zavetrany. Efa mirabantsika rehetra ny atokantrano any mpanaraka ny fampahalambavao eto amin'ny Cool TV asaina renao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika jeritodika mikasika ny fiaraha-miasa eo amin'ny Vatican sy ny firenena malagasy sy ny fihavanana ireo nisongadina nandritra ny fihaonan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny Papa Iray Masina François. Nambaran'ny filoham-pirenena fa resy laritra amin'ny politika fampandrosoana sy ny fitsinjovana ny madinika ny Papa Iray Masina tao amin'ny salle Clémentine no nandraisan'ireo délégation notarian'ny filoham-pirenena niona tamin'ny sekretera-panjakana ny Vatican ihany koa izy. Momba ny fivoahan'ny fiangonana katolika moa no nibahatoerana tamin'izany dinika izany. Eo amin'ny lafin'ny sosialy kosa indray efa miverina amin'ny laonina ny fifehezan'ny andiam-balala $40 tapitrisa ny vola teo am-pelantanana ny fanjakana malagasy ny mpiara-miombinantoka iadina amin'ny valala ho an'ny toam-piadiana 13 sy 4 misy ambimbava amin'izao fotoana izao 7 hatramin'ity volana jona ity no isan'ny andiam-balala novonoina afa-po tamin'ny asa vita ireo tomponantoka amin'izany ary tsy misy ahina ny mikasika ny tsy fahampiana ara-tsakafo hoy ny ministera ny fambolena nanao tatitra niraisana omaly ny avy amin'ny sampandrarany misahana ny fanjaritsana sakafo sy ny ministera ny fambolena aravetrany ny fanadadiana nataony Hilda Asinjo. Nafahanana nafitra tanimboly sy tanimbary anetsy ny hektara maro ny ata amin'ny andimbalala natao tamin'ity taona ity. Tsy misy ahina ny vokatra hiakatra hoy ny ministra ny fambolena Ravatomanga Roland androany. Raha ny faritra Madagasikara ray manontolo ny jeniara jerena tsy marina mihitsy hoe nidina vokabary. Ny mifanohy tamin'izany aza no mitranga. Inona ny antony? Satria nisy ny fidina vokabary tamin'ny faritra sasatsasany, tsy azo lavina izany. Fa ireo faritra ireo dia miteny aminareo mazava tsara rehefa voaharo ara-potoana ireo. Ary indrindra ny fiarovana an'ireo faritra ireo dia nafahana niaro ny sompotra lehibe toy ny marovoay, toy ny alaotra sy ny any Atsimandrefana toy ny any amin'ny faritra ivany Mangoky. Mbola isy ny fanadadiana tao eo anivon'ny FAO amatarana ny vokatry ny fandravana nataon'ny valala tamin'ity taona ity. Mandra-piandry izay efa mazava ireo tatitra mikasika ny zava-bita tamin'ny famonoana ireo biby mpandrava voly ireo. Nanana andiam-balala ampolony maro. Ny abeany dia mahatratra hatramin'ny 2,000 ka hatramin'ny 3,000 hektara eo amin'ny akapobeany. Na izany aza nisy nahatratra hatramin'ny 4,000 hektara ny andiam-balala iray. Zanak'ireo andiam-balala ireo no
nezahantsika no vonoana ary narovana tamin'ity tao mpamonombalala 13 efatra amby folo sy 14 ity izay nahafahantsika niaro sy namono valala hatrany amin'ny roetsy sy iray tapitrisa mahery teo eo nandritra n'iny tao mpamonombalala iny. Mitoy hatramin'ny volana aogositra ho avy izao ny tao mpamonoana valala ho an'ity taona ity. Hatreto manana ambambava mahery ny 7 tapitrisa dolara isika ka entina anohizana ny hetsika amin'ny taona ho avy izany. Raha ny vinavina manodidina ny 3 tapitrisa dolara sisa ny vola ilaina amaranana ny famongorana tanteraka ny andiam-balala amin'ny taona fahatelo 5 sy 20 4 sy 20. Aorinan'izay voaringana tanteraka ny andiam-balala eto Madagasikara. Tsy maintsy isy hatrany anefa ny fanaraha-maso, ny firongatry ny kijejo sy ny andrisy mandritra ny 3 taona izay. Falafimbavao hafa tanteraka kosa indray efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka ireo mpanazava amin'ny fiangonana FJKM Analakely amin'ny lasy lehibe izay ho tanterahan'izy ireo any Maurice amin'ny faran'ny volana aogositra ho avy izao. Raha ireo skoto any ivelany foana hatramin'izay ny vahiny eto Madagasikara, voalohany izao no hiampita ranomasina ireo mpanazava avy ao amin'ny FJKM Analakely. Arovetrany ary efa nampanazavana. Amin'izao fotoana izao ny fanomanana ny lasy dia efa voatra sy efa hita fa mihamandroso hatrany ny sampatia eto amin'ny FJKM Katedraly Analakely dia manoloana an'izany moa dia araka ny efa nataonay teo aloha dia feno ny hetsika izay karakarainay mba ahatongavanay amin'izay tanjona izay. Ny lasinay dia manomboka ny 30 ny volana aogositra ka hatramin'ny 9 ny volana septambra izay ho tanterahana any amin'ny lasy amin'ny nosy Maurice. Manomboka androany ny volan'ny Ramadany ho an'ireo mpino silamo maneran-tany ahatra 2 volana izany miatomboka amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filetehan'ny masoandro izay tsy fandraisana sakafo izay. Eo amin'ny lafimbavao hafa kosa indray mirongatra ny fivarotana sy ny fifohana rongony eto Andrenivohitra ankehitriny olona 70 no indray sarona tamin'ny aliny 15 ny volana Jiona lasa teo raha ny vokatra azo hatramin'ny volana Janoary tsy eny amin'ny faritra 67 hektara ihany no ahitana mpivarotra sy mpifoka rongony fa saika manerana ny boribory tany enina. Fandiadiana nataon'ny Gaetan Andriatsilavo. Rongony mihoatra ny 30 gony no indray sarona teny amin'ny VO Antoimadinika ny aliny 20 Jiona lasa teo. Raha atao ny tombatombana olona anarivo no manjifa izany. Azo heverina vokatra izany fa eto amin'ity faritra ity no isan'ny sompotry ny zava-mahadomelina eto Andrenivohitra. Vao tsela akory ny 4 ny volana Jiona lasa teo rongony iray taona latsaka no tratra tao an-tranon'ny lehilahy iray 7 taona antsoina hoe Galika mpamongady rongony matianina. Ny 15 ny volana May lasa teo vehivavy 30 taona iray antsoina hoe Memena mpivarotra rongony eny amin'ny faritry ny Antananandrano no natratrarana rongony milanja 3 kilao tao an-tranony. Ny 17 ny volana Jiona lasa teo natratrarana olona mpivarotra sy mpifoka rongony misa 4 teny an-toerana. Lehilahy iray 30 taona mpamatsy rongony eny amin'ny faritra tsy adana iny no natratrarana rongony 270 finosana sy 200 grama amin'ny rarany ny volana Janoary hatrany. Fanetry be ny firenena ary ny rongony ka tokony ho foanana faran'izay aingana. Dia ny rongony moa izay rahantsika rehetra mahalala fa fanetry be ny fiarahamonina noho izy satria izay mifokan'izy io dia mavita ny zavatra tsy tokony atao. Raha ny loharanom-baovao azo any amin'ny faritra Atsimo sy faritra Andrefana ny tena loharano hipoiran'ny rongony miakatra eto Andrenivohitra amin'izao. Nandritra ny fitsavana nataon'ny zanatobim-paritra ny Gendarmerie Behenjy ny 19 ny volana Jiona lasa teo fiara taxi Bruce Mazda iray mampitohy ny Osy sy Antananarivo no tratra nitondra rongony milanja 40 kilao tao anaty gony 4. Avy any Betroka no nakana ireo rongony iray taona latsaka tratra tao amin'ny Galika izay alaina amin'ny 4 ariary any an-toerana ny iray gony ary amidiny amin'ny 2 hetsy ariary eto amintsika. Tafiditra ao anatin'ny fisorohana araka izany ny fizavana ataon'ireo mpitandro filaminana. Fa misy ihany koa ny fisorohana mba tsy hisy izay fantikan-dalàna izay raha tsika miteny hoe polisy administrative dia tafiditra ao anatin'ny fisorohana ny tsy hisy ny fantikan-dalàna ny fisavana ny entana sy tômôbila mandeha eny amin'ny lalambe indrindra eny amin'ny lalam-pirenena izay be fiara sy olona mivezivezy sy entana ihany koa entin'ireny fiara
mpitavitr'olona sy mpitavitra etanireny. Hita araka izany fa sarotra ny anafoana nyity resaka rongony eto andrenivohitra ity, mbola mitoy hatrany ny fahatongavan'izany avy any avaratry ny nosy sy antsimon'ny nosy. Hatreto rongony samihafa tratra eto andrenivohitra no hita, fa ankoatr'ireo efa malaza ihany koa ny rongony mihaja sy lafo vidy toy ny héroïne sy ny cocaïne. Aty amin'ny ranomasimbe Indiana, isan'ny toerana fiodinan'ny rongony i Madagasikara ankehitriny. Eo amin'ny lafiny kolontsaina voaporofo ara-tsiantifika fa miaro amin'ny aretina Alzheimer ny filalovana ny jeu d'échec, izy io izay tafiditra tsara ao anatin'ny fikolokoloana ny saina na ilay atao hoe exercice cérébral. Notanterahana omaly tetsy amin'ny lapan'ny tanàna ny championnat régional an'Analamanga amin'ny lalao échec, 20 ny mpandranjara amin'izany. Ny échec izay tahaka ny fanorona ihany kilalao an-tsaina, ianarana mitaiza saina, ametrahana paikady. Fandihadiana nataon'ny Michel Alana John. 5 tapitrisa no olona voan'ny Alzheimer eran-tany, 500 amin'izany no malagasy. Ilaina arak'izany ny fikolokoloana na ny fanazarana ny saina mba hitaizana ny ado-doha. Maro ny fikolokoloana ny saina azo atao raha ny fanazavana azo avy amin'ny tsabo iray. Isany amin'izany ny filalaovana ny kilalaon-tsaina échec izay voaporofo ara-tsiantifika fa miaro amin'ny Alzheimer na ny tsy fitadidiana n'inon'inona. Tokony atao voalohany dia hoe tokony ho ampy tsara izany ny torimaso. Faharoa manarakarak'izany ny zavatra fadiana. Ny fadiana izany ilay zavatra mety hanimba ny ado-doha ireny izany. Ao anatin'izany izany dia ny toaka, ny sigara, ny rongony, ny alcool izay indrindra. Dia farany efa voalaza teo izany ilay fampiasana ny saina izany, fanazarana ny saina izany amin'ny fiainana andavanandro. Ao anatin'izany izany ny ireo kilalao-tsaina isan-karazany izany dia soritana manokana eto moa izany ny échec. Mbola mijana ho kilalaon'olom-bitiana nefa ny échec araka ny fanadihadiana natao. Latsaky ny 100 ny malagasy no efa nandresina eny ny hoe échec raha toa ka latsaky ny 100 no milalao izany. Na izany azy efa manomboka mahazo vahana izy ity indrindra ho an'ny eto andrenivohitra. Maro ny vokatsoa azo avy amin'ny jeu d'échec, manampy amin'ny fizarana ny asa andavanandro indrindra fa eo amin'ny fandrindrana ny fotoana, ny fandaminana amin'ny ankapobeny. Mitantara ny vokatsoa azon'izy ireo avy amin'ny filalaovana ny jeu d'échec ireto mpilalao ireto. L'échec taiza saina izy voalohany indrindra, faharoa mora comprendre ianao amin'ilay fomba fiainanao, tsy mandeha ho azy ilay izy satria efa zatra mikajikajy ianao, ohatran'ny lasa plan de stratégie ilay izany ohatr'izany. Za koa dia mpinanaovako échec ohatran'ny lasa hitako mora mahazo zavatra zay izy. Jeu d'échec izany mampivelatra saina izy voalohany indrindra, mitaiza saina. Dia ilay izy koa izany hoe tsy hoe kilalao fotsiny fa art de vivre zany ilay zavatra fiainanao ray manontolo izany dia mila mandinika tsara foana ianao ohatra jeu d'échec, mandeha parcours, mila stratégie zany ny fiainana. Dia izay zany mampitrandraka an'ilay joueur an'ilay izy koa passion sady miasa saina ianao nefa lala foty. No tanterahana androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna tetsy Analakely ny championnat région Analamanga tamin'ny jeu d'échec ary tsy hifarina raha tsy amin'ny alahady ho avy izao. 20 ireo mpandray anjara ary 9 hatramin'ny 15 taona ny salan-taonan'izy ireo. Misy amin'ireo mpilalao avy eto Antananarivo no handray anjara amin'ny olimpiady izay atao any Norvège ny voalohan'ny volana aogositra ho avy izao. Fa mikasika kosa indray ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity, hoarahinao ao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto ny mikasika ny akon'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Araovetrany ary. 12 ora mialohan'ny fetin'ny fahaleovantena, mbola any Afrika Atsimo ny filoha teo aloha, maro karavalmanana na dia nahazo fanasana hanatrika izany aza. Nilaza ny fahavononany hiatrika ny fankalazana ny fetim-pirenena rahampitso anefa izy androany. Nanambara ihany koa ny tenany fa efa lany daty avokoa ny pasporiny izay efa nanaovany fangatahana fanavaozana ny Rome lasa teo. Hatreto nefa mbola tsy eny am-pilatanan'ny filohan'ny Afrika Atsimo izany. Antony nangatahany laissez-passer ahafahany manome voninahitra ny lanonam-pankalazana ny fa 720 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara raha ny fanazavany manoloana ny mpanao gazety androany.
fantatra androany ihany koa ny votoatin'ny fifampiresahndra valomanana sy rajonarymampianana raha ny filazan'ny filoha teo aloha ny fanaiky ny rotonta tamin'ny fionan'izy ireo fa ifanampy sy ifanohana ny sehatry ny toekarena ny tena nisongadina tamin'izany na ahoana fepetra ivirenany eto Madagasikara mankasitraka ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Saika nijanona ho tsy ambaratelo ny fitondram-panjakana ny votoatin'io fifanarahana io mazava kosa fa fanasana avy amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianana ny fanasana azondra Valomanana Marc raha ny taratasy nalefa n'ity farany. Ankehitriny misy ireo loharanom-baovao akaiky ny fiadidinan'ny Repoblika no nilaza fa fombafomba fotsiny ihany no natao tamin'ny nandefasana ny fanasana noho ny tsy fahavononandra Valomanana hody manoloana ny toerany manoloana an'ireo raharaham-pitsarana miandry azy. Ao ihany koa ireo milaza fa ny filoha teo aloha mihitsy no tsy mbola te hiveriny atao tanindrazana noho ny antony ara-politika. Ny mazava aloha izany dia ny hoe nisy fifanarahana miafina nataon'ny fitondrana ankehitriny sy ity filoha teo aloha ity ary anapahana no fantatra androany. Isan'ny nandrasan'ny maro ny kabarin'ny filoha momba ireo vaovao samihafa niverimberina tatoato. Ka isan'izany ny ilay fanasana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana na be resaka hatramin'ny omaly. Teo ihany koa ny momba ireo voalaza vakadra politika ny mahakasika ny antoko-mpanohitra, ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny tanjona fohy ezaka ho tratrarina amin'izany. Taorian'ny 5 volana nitondrana ny firenena tsy dia niditra tamin'ny antsipiriandreo anefa ny filoha Hery Rajaonarimampianana. Araka izany tsy vitan'ny azakazaka ny fitondrana firenena fa be ny zavatra jerena atomombana sy atsara fototra azy. Misy ny manaraby sy mihevitra fa ny ampitson'ny fianianana dia tokony ho efa voatsangana ny gouvernement saingy io ny by amin'ny voalaza ny misoratra masina hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Araka izany dia no fantarina aloha ny zavatra rehetra mba ahafahanroso tsy arahinenina, ahafahamiasa tsy arahin-datsy. Eto anatin'ny fandeferana sy fitsinjovana fihavanana hiazonana ny firaisankina no nandrindrana izany fotoana rehetra izany satria resy lahatra izahay fa ny firaisana no ezy. Nanipika ihany koa ny filoha fa ny fihavanana sy ny fampihavanana no lahara-pahamehana nilaza fa vonona ifampiaino sy hiara-iasa amin'rehetra ny filoha. Ao anatin'izao fetim-pirenena izao dia mino ry malagasy mpiray tanindrazana fa ho malagasy mifanometanana ho amin'ny fampandrosoana anaty fifanajana isika. Mino aho fa malagasy mifanometanana ho amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fifankatiavana isika. Mino aho fa malagasy mifanometanana ho amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fihavanana no hifamoivoy manerana itinosité. Ka raha ireo ny ainana dia matoky aho fa ho foana ny herisetra ilamina ny tanindrazantsika ho tapombava ireo mpanatsatso ary azo laka ny tena fampandrosoana dia ho tanteraka tokoa ny fandirentsika hoe dia ho tany sambatra ilay Madagasikara anay. Satria
isan'ny nisongadina ihany koa androany nandritra ny laten'ny filoham-pirenena ny fampianan-tsazy fa ho be afaka diany rapitso ireo gadra maherin'ny 570 taona izay voaheloka mandra-pahafaty ka efa navity 520 taona an-tranomaizina avy hatrany dia afaka mivoaka ny fonja ihany koa ireo maherin'ny 70 taona voaheloka mandritra ny fotoana voafetra ny lalàna ka efa navita sazy 20 taona ho an'ireo gadra rehetra kosa latsaky ny 70 taona sy voaheloka hatramin'ny 4 taona an-tranomaizina dia nahazo famafan-tsazy enim-bolana nahazo fampianan-tsazy 2 hatramin'ny 10 volana kosa ireo gadra latsaky ny 70 taona ka voaheloka hijanona any an-tranomaizina ray hatramin'ny 4 taona. Niavaka ny fahatongavandreo masoivo vahiny tao amin'ny Kianjapeny Mahamasina, saika namaly ny fanasana ireo masoivo monina sy miasa eto amintsika. Nisongadina ihany koa ny fahatongavandreo mpikambana avy ao amin'ny fitsarana ambony momba ny lalam-pandrenana sy ireo mpikambana ao amin'ny governemanta. Nisy fiovany teo amin'ny fomba nentin'ny filoham-pirenena Rajaonary Mapianina ny safo ireo andian-tafika tamin'ity fankalazana voalohany fetim-pirenena amin'ny mahafiloha faratapon'ny tafika azy. Dia tongotra ny nanatanterahana izany raha toa ka fiara no nampiasain'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny taondasa. Teo amin'ireo vahiny natrika ity lanonana ity, ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka ihany no namaly ny fanasana tamin'ireo filoham-pirenena mpitarika ny Ankola-Efatra. Namiratra tamin'ny tsy fahatongavany arak'izany ny filoham-pirenena teo aloha Safy Albert sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Marc Ravalomanana mivady izay any Afrika Atsimo. Tsy tazana ihany koa ireo tandapa tamin'ny fitondran'ny tetezamita ankoatra ny filoham-panjakana teo aloha Norbert Lala Ratsirahonana. Teny ihany koa ny Dr Jean-Louis Robinson sy ireo mpikambana avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Ny tao amin'ny FFKM kosa ny filohan'ny fiangonana Luteriana ny Révérend Samuel Lalajon sy ny arsevekan Antananarivo Oton Razanakolona no tazana teny. Ankoatrandreo avy amin'ny finoana hafa. Ho an'ny matso kosa miaramila perinasa sy mpianatra manamboninahitra ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly ambony polisy pirenena ny mpamonjy vona mpiasan'ny ala sy ireo ratsana mandeha tongotra sy fiara-mifony vy ary mitaingina soavaly no nandranjara tamin'ny matso. Misy araka amin'ny 20 sy 720 ny fitambaran'izy ireo. Ka ny matso voalohany indrindra aloha zany miaramila azy dia io no endrika voalohany anehoana ny fahaizana manaraka ny fitsipika sy ny fitsipifehezana zany raha miaramila. Efa misy texte de base zany izay mametra ny fanaovana n'io matso sy ireo lanonana ara-miaramila rehetra. Zany hoe io zany na eto Antananarivo na any Tuliara na any Dego naiza zany anaovana an'le matso dia misy fenitra anankiray arahany rehetrarehetra tsy maintsy arahany rehetra iny zany amin'ny lanonana ara-miaramila ohatran'izao. Fanamina vaovao avy amin'ny filoham-pirenena no nanaova ny tafika tamin'ity matso lehibe ity. Ny lamin'Matsaka sy Andavany kosa ny lanonana ara-miaramila izay natao raha tokany savoritaka ny fizarana ny fanasana. Maro amin'ireo masoivo vahiny no nandrenesana fanamariana fa androany maraina izy ireo vao nahazo ny fanasana. Raha tsy efina ny lalao omaly dia nisaraka tamin'ny isa ray noray Brésil sy Chili, Colombie nahita roa noray tamin'ny Uruguay, androany amin'ny 7 alina Pays-Bas ifandona amin'ny Meksika ary amin'ny 12 alina Costa Rica ifampitana amin'ny Grèce. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampahalambavao amin'ity androany ity, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.